Halleluia. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompony tenako. Ary koa faly miarahabanao tratry ny taom-baovao 2023. Ary manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao. Misy fijoroana vavolombelona fofo zay zaraiko lava Moizma fintifintiniko ihany. Ny amin'ny zavatra zay nataon'ny tompo tamiko ny amin'ny Nofy azavaiko Antsipiriany. Fa ny tenin'Andriamanitra moa fintifintiniko ihany no resiko fa vakiko ny tenin'Andriamanitra manamarina ny amin'ny Nofy zany. Aloha ka andeha makiantsika ny tenin'Andriamanitra moa hiaraka hivavaka antsika tompoko dia agnapetraka ny fotoana eo am-pelantagnan'Andriamanitra ary angataka fanahy masina zany no ahafahako hanazava ny zavatra rehetra zay nataony tamiko ary koa ny tenin'Andriamanitra zany azavaina fofofo zany tenin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo dia hiaraka hivavaka antsika. Ry Andriamanitra re zanaka fanahy masina. Andriamanitra ambony avondrindra. Andriamanitra tsara indrindra. Andriamanitra mahery indrindra. Andriamanitra tsy misy toanao. Andriamanitra tsy misy toanao. Tonga ankehitriny hanambara ny zavatra rehetra zay nataonao tamiko. Ary ny amin'ny fanasitranana zay nataonao tamiko ho voninahitra ny anaranao izany. Tompo malalo. Misaotra anao ary midera anao. Manome ny voninahitra ny anaranao. Mangataka aminao fanahy masina hitarika hanazava, hampiteny mba hezako, hanambara ny zavatra rehetra zay nataonao tamiko. Ary mba hezako hanazava ny amin'ny teninao tompony tianao ambara. Fanahy masina, oka ianao hikasiky ny fon'olona isan-tsirairay avy, izay mihaino zao teny zao. Ny ranao dia afo mandevona. Ny ranao dia afo mandoro ny asan'ny fahavalo rehetra. Tsy anan-kery izany. Fa ianao tompony ho anan-kery eto. Ianao tompony ho hiasa eto. Hisandratra eto. Fanahy masina, mangataka aminao hikasiky ny olona isan-tsirairay avy. Mba hihaino tsara ary hahandray. Ianao Jesosy. Hankatoanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nonga-tany izany vavaka izany. Mitenena tompo araka ny fombanao. Misaotra indrindra tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay resintsika amin'ny Apokalipsy 12 manomboka amin'ny andininy 7. Apokalipsy 12 manomboka amin'ny andininy 7 ajanontsika amin'ny andininy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary nisiady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny. Dia niady tamin'ilay dragona ary niady ilay dragona mba amin'ny anjeliny. Nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona lehibe dia ilay Menarana traneny izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao. Nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Dia nahare feo mahery tany an-danitra aho ny teny hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena, ny hery, ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny. Satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro aman'alina. Izy ireo kosa dia naharesy azy noho ny amin'ny aran'ny zanak'ondry sy ny teny nanambarany azy. Ary tsy nankama amin'ny ainy izy na dia ho faty aza. Noho n'izany dia mifalia ry lanitra sy ianareo izay monina any. Fa loza ho any tany sy ny ranomasina kosa. Fa nidina ho any aminareo ny devoly amin'ny fahatezerana lehibe. Satria fantany fa kely sisa ny androny. Amen.
Ny tenin'Andriamanitra eto indesiko ijoro vavolombelogno ry havako za moa tagnatin'ny tsy fahasalamana ny tagnana marary tamin'ny volana septambra. Volana oktobra faramparany nararahatiko za. Za moa nieritreritry izy hoe efa mifaody tagnanahy zegny le hoe mamparary hatokonahany. De tegna hoe nahatsapany jaly zegny za renika satria mavesatra izy tsy hoe marary be tsy evitagna miasa mahavita miasa. Satria rehefa vita asa homagna fanafody za. Fa kanefa rehefa mifoha maraina moa salama tsara zegny mahavita miasa fa rehefa vitavita ny asa fa tsy dia mirisitra mafy marary ny hatoko mavesatra. Natsapa fanijaly. De izy moa matetiky miverimberigny zegny. Ohatra nanoko fanafody homagna fanafody za de mijanogno izy. Ary mandeha moa mivavaka koa agnatin'izany mivavaka. Dia ohatrany mijanogno izy. Izy ave aminjeny roa andro, 3 andro miaho ndraiky. Na hoe koa herignandro miaho ndraiky zegny. De mandeha moa ny fotoana de niteny tamin'ny ramatoanahy za satria efa mampivoala ndraiky mahery hatokonahy zegny marary. Le hatoko moa tegna tsy digniko zegny. Ke niteny hoe indesy amin'ny dokotera za. Zare moa tsy nitondra de nitenako moa nangina rehefa tsy nitondra dia niteny tamin'ny Mpanompon'Andriamanitra moa za niteny fa mbola matetiky miverimberina be nagneraka ndesigna amin'ny dokotera tsy nitonga izy ireo. De niteny moa Mpanompon'Andriamanitra hoe magnano fifadian-kanina satria aretigny ohatra miverimberina be zegny. De nanao fifadian-kanina moa za. Tamin'ny fotoagna io moa zavatra tsy nieritreretiko moa hanao fifadian-kanina tamin'io andro io. Fa zay le fitarehan'ny fanahy zegny. De 21 décembre za nifady hany igny. 2022 dia nifady hany igny za. Nandritra ny andro alina misotro za fa tsy nisakafo. Misotro fa tsy misotro be na hoe misotro bebe fa ohatrany ndraiky fogna. Dia misotro ndraiky misotro bebe rano de mijanona ihany. Ohatrany hoe ohatrany rano vera raiky zegny dia giahika mandritra ny tontolo andro zegny. Dia misy fotoana giahika indray mandeha izy de vita. Za aminjay tsy misotro raha tsy rahampitso maraina zegny. 2 andro sy 2 alina tsy nisakafoanako zany. De voalohany le 21 décembre dia tamin'ny torimaso alina. Dia nagnofy za. Dia nisy biby maro. Za moa taladosy biby maro, biby madinidinika izy. Misy ohiny, misy volovolony. De mangalangala azy za amin'ny tagnanahy amin'ny ladosinahy zegny izy amin'ny agninahany. Magnakipikipy azy za. Dia nahe maro zare. Za aminjay nivoaka nandeha misamboranahany. Mbola avy fogna zare magnatony mahe maro. Nandeha amin'ny lakozia za. Misy lakozia tany fanasagna, tany fipasihanagna, fa izy misy tany fandrahoagna. Complet zegny le fitaovagna amin'ny lakozia io ambany egny. Fagnefitry tany andriako zegny. Malalaka io lakozia io. Dia misy escalier ndraiky avy amin'ny étage avy ambony avy atô zegny mandeha. Misy escalier zegny mandrorogno amin'ny ambany. Amin'ny escalier de misy la fenêtre. Misy la fenêtre de vitre. Hita zegny escalier zegny. Rehefa misy olo de hita, misy olo mandrorogno. De za aminjay rehefa nitodiky za moa nagnatogno le fivoahan'ny tragno. Rehefa miafatrafatra za magnakipikipy reo biby reo. Dia nandeha amin'ny lakozia le malalaka magnakipikipy reo biby reo satria hiditra amin'ny lavadavakegninahy. Afaka io biby hiditra amin'ny lavakorogno satria biby kely madiniky fa misy rambony, misy hohony. Rehefa nitodiky zaho amin'ny escalier-nay nahita biby menarana za fa mitselatselaka lelany.
tselatselaka. Za amin'izay magnakipikipy le mandady amin'ny agninahany, tsy afaka zare. Za amin'izay mo niantso anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tintotry za. Ry havako. Ny tenin'Andriamanitra eto manambara fa hoe le biby io, dragona, menarana tranainy zeny. Atao hoe devoly sy Satana. I de menarana tranainy zay namitaka any Eva. Genesis 3 manomboka amin'ny 1 sy ny 7 farafaharoa. Vakio. Ary koa devoly io le nakafanahan'i Jesosy tamin'izy tagnatin'ny fadian-kanina 4 andro 4 alina tany anefitra zeny. Io menarana io dia nakafanahy aziny Lucifera. Dia eto mo tsy hoe nazava ny tenin'Andriamanitra be amin'ny 5 manambara fa le dragona nazera tamin'ny tany zeny. Io dragona io niaraka tamin'ny anjeliny zany. Dia izy le mamitika izao tontolo izao. Raha tsika namaky amin'ny 7 mo manambara Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'le dragona sy ny anjeliny. Naresy azy Mikaela sy ny anjeliny. Ary tsy nisy toerana intsony tany an-danitra, ady io tany an-danitra. Tsisy toerana intsony tany an-danitra zeny. Tsisy nitoerany tany an-danitra fa nazera iziny. Resy iziny. De rehefa nazera i de izy le mamitaka izao tontolo izao. Dia izy le andrianan'izao tontolo izao. Ambarany Luka 10:10, 17. Izy andrian'izao tontolo izao. I Satana io. Ary tsika koa natao eo amin'izao tontolo izao tsika. Fa kanefa tsika dia tsy naman'izao tontolo izao. Io devoly dia izy le mpamitaka. Izy le mpamitaka mpakafanahy. Ny zanak'Andriamanitra, ny olombofidin'Andriamanitra. Fa kanefa kosa ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny 1:12. Izy re kosa dia naharesy azy noho ny amin'ny ranonjanak'ondry nanambarany azy ary tsy nankama amin'ny aina izy na dia ho faty aza. Eto ny tokony alaintsika tahaka fa ny devoly mo tsy kely lalana. Raha tsika mbola mankama amin'ny aintsika dia raha tsika mbola ny zavatra zay ataontsika dia lasa manjaka zay izy tsy mila mentsika vahatra iziny. Satria de fa naharatsy dia ambarany ao amin'ny Efesianina 4:1 eny amin'ny rivotra. Ny zavatra zay tsy hita maso ary tsika moa tsy miady amin'ny fomandra. Dia tokony zany ny amin'ny Efesianina tokony hitafiantsika Jesosy Kristy ary tokony mandroaka devoly etsika fa izy tsy mandry amin'andro aman'alina. Ary izy le mpiampanga ny Mpanompon'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra. Izy le miampanga amin'andro aman'alina zany. Satria fantany fa kely sisa ny androny. Ka izy amin'ny fahatezerana lehibe izy. Amin'ny fahatezerana lehibe. Satria fantany kely sisa ny androny. Ary fantany fa fariafo no miandry aziny. Ka izy mitady namagna iziny. Satria tsy faly iziny amin'ny zanak'Andriamanitra. Tsy faly. Izy tsy mankasitraka mba ho tafiditra any an-danitra ny zanak'Andriamanitra. Tsy mankasitraka izy mba hidirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra zany. Ka hitady iziny tia motika. Tia tonga any mihilo. Fa kanefa noho ny rano Jesosy Kristy zay nalatsa ny teto ambony sy fijaliana nanavotina antsika. Jesosy Kristy le nandresy fahafatesana. Nandresy ny fahafatesana iziny. Iziny le nandresy le devoly. Nandresy le fahavalontsika iziny. Io de fa tsy manan-kirintsony io devoly io. Noho ny ranonjanak'ondry de tsy tantiny ranonjanak'ondry io. Satria ny ranonjanak'ondry de misy fahefana io. Fa izy na dia efa nohamarinina tamin'ny finoana aza atsika dia mbola eo ihany iziny, mbola mandalindalo eo iziny. Izy le mpakafanahy, mety mandalo amin'ny fakapanahy zany. Mandalo amin'izany na Jesosy aza mbo nandalo tamin'izany fa kanefa kosa mpandresy atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
satria Jesosy efa nandresy. Vakiantsika amin'ny Genesis 7:5. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, hampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy, toy izany koa ny taranakao sy ny taranany, hanorotoro ny lohanao ny taranany, ary ianao kosa dia hanorotoro ny voditongony. Amen. Ny tenin'Andriamanitra eto fandraisako azy dia manambara hoe Andriamanitra ny teny tamin'ny le devoly, le Satana zany. Ny teny tamin'le Satana, satria le Satana io dia Menarana zany. Dia ny teny tamin'le Menarana io satria izy namitaka ny Eva. Dia Eva ny vehivavy no voafitaka zany. Izy eto manambara fa hoe hampifandrafesiny zany. Ny Satana io sy ny hampifandrafesiny Satana eo amin'ny vehivavy ary sy ny taranany zany. Ary ny taranaka io Menarana io, taranaka Satana io. Dia ny taranaka ny vehivavy io dia hanorotoro ny lohanao iziny. Ary ny taranaka ny Menarana io dia hanorotoro ny voditongony. Zany hoe dia Andriamanitra dia efa nanome fahefana ny zanak'Andriamanitra, ny Mpanompon'Andriamanitra, dia hanorotoro ny lohany Menarana zany. Efa nomezana fahefana antsika zanak'Andriamanitra. Handresy ny fahavalo zany. Ary koa Satana efa hanomezana hery zany koa. Hanorotoro ny voditongony zany. Efa nomezana fahefana zany koa Satana di am'izao tontolo zao zany. Ary izy tena hoe izy le manjaka am'izao tontolo zao, izy le tsy mandray amin'andro manala ny tady hagnapotiky ny zanak'Andriamanitra zany. Handrava ny zanak'Andriamanitra, hagnapotiky ny fiainany zanak'Andriamanitra zany. Dia amin'ny Luka moa mbola resintsika fofo 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, indro efa nomeko fahefana hanitsika ny Menarana sy mengoka sy handrisy ny hery rehetra anana ny fahavalo ianareo ka tsy hisampanenina anareo akory. Amen. Eto moa ny ten'Andriamanitra manazava izy bebe kokoa, efa nanomezan'Andriamanitra hery atsika hanitsakitsika ny Menarana zany ary handresy ny hery anana ny fahavalo rehetra zany. Ampazontsika ny tompoko ny hery zany. Ho antsika zay zanak'Andriamanitra, tokony indesintsika ampiasaintsika io amin'ny fiainantsika isan'andro fa ny devoly tsy kely lalana. Ary izy leha te handravatsika, te hamonoatsika. Le devoly, le Menarana tonga tamiko, le Nofy, andeha hitady hamonoa, andeha Nanafika, fa kanefa noho ny hery ny antso anaran'i Jesosy dia tsy navita ninina zany. Za moa salama tsara koa, ary hatram'izao moa tsisy zavatra mararary amin'ny tena koa. Ary ny tiako ambara dia zao, mahereza tsika zanak'Andriamanitra fa ny devoly tena miasa amin'andro aman'alina. Mila mahery atsika, mila mandroaka koa ny asan'ny devoly. Mila fatorana amin'ny ran'i Jesosy fa ny rany tsy zakany, tsy zakany. Tagnatin'le fadian-kanina dia nazahoko fanasitranana zany. Nazahoko fanasitranana satria agnatin'ny fadian-kanina moa alain'ny vafoka zegny misy hery koa, dia ary nasehony tombo tampoky ny amin'ny Nofy amin'ny biby zany, fanahiny biby lava nandeha nanafika, fa tsy navita ninona akory aza izy. Ary ka tenite moa finagnambarany zany, ady no atrentsika mandra-pahalantsika amin'ity tany ty. Tena ady zany, ady ngoavana zany. Fa kanefa efa nomezan'ny tompo atsika ny fahefana handresy ny fahavalo rehetra zany, tsy tokony atahotro zany. Fa mila miambina foana atsika, mila miambina foana. Ny devoly tsy kely lalana igny moa ny nofo voalohany, ary mbola hitohy moa ny vidéo ny amin'ny nofo faharoa nasehon'ny tompo tamiko ary fahatelo zany. Ka voninahitra ho an'Andriamanitra ririany. Halleluja. Amen.